trano niotsaka tetsy be oririka, olona 5 namony ainy. Fampiaran-dalàna eto Madagasikara, natao an'iza? Raharaha la gazette de la Grande Île, mendrika fanakatonana gazety ny fakana ny fitaovany ho ny fédération ny mpanao gazety. Zoma farany volana martsa taona 2024 manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity hariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao koa dia manasana ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Miantso amin'ny fampitsarana ny fiampiantsiana miantso ny olom-pirenena tsy ankanavaka ho vavolombelona ampiaina ny famarinana sy anamafy ny fiombona ny FFKM. Ny farana androany moa ny tapany voalohany amin'ny fionambe karakarainy ny FFKM izay nitanterahana tetsy amin'ny Fofikry ankadikely ilafy. Arahintsika izany eo amin'ny fandraisam-peo ny Germain Menjanary sy Rindra-tsary ny Mathieu Pressy. Iresy olo tena avy amin'ny fahefam-piangonana manerana ny faritany 5 no niatrika ny fionambe teto amin'ny Fofikry ilafy nanomboka ny alarobia lasa teo ambanin'ny fitariany ireo filam-piangonana 4 rahalahy izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko voalohany 5:7 dika teny ombona na ny DM no loha hevitra nandritra izay 3 andro izay niantso fifampitsaharana ny fampiatsiana ara-politika eto amin'ny firenena ny FFKM. Loha hevitra ny fantohan'izao fionambe izao ny hoe fiangonana amiray saina mba hanome aina ny fiombona ny fiangonana sy hanorina firenena vanina izay mifototra sy miainga amin'ny afatry ny tompo amin'ny Jeremia toko voalohany 1:10 jereo fa omeko fahefana ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana hanombotra sy anjera hanapotika sy andrava ary hanorina sy hamboly indray hitoy any amin'ny faritany FFKM 5:30 izao fionambe izao any amin'ny fiafaran'ny volanambe mipaka amin'ny fiandohan'ny volana jona ary ho farana eto Antananarivo raha sitrapon'Andriamanitra ny 1:30 aogositra sy ny voalohany ary 2 septambra 2022 izao. Mahatsapa ny FFKM fa mitombo ny fifampiantsiana koa manamafy ny antso izay efa nataon'ny FFKM hitandrona hatrany ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fihavanana ka ampitsarana ny herisetra amin'ny endriny rehetra. Vonina tanteraka ny FFKM anaramaso ny fifidianana ijorova volombelona mba ampiaina ny fahamarinana manana adidy amin'ny firenena ny olom-pirenena koa andraikitra ho raisin'ny FFKM ny amporisika ny olona isoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ny fanabeazana olom-pirenena vanina mba ho kristianina mijoro sy mandray andraikitra amin'ny firenena izay fijoroana vavolombelona ny famonjeny Kristy izay mikendry ny ampanjariana ny fiadanan'ny Kristy eto Madagasikara mba haharay ny malagasy rehetra. Faharoa, fampanjakana sy fiarovana ny fahalalahana ny sofototra mahaolona tsy mifanohitra amin'ny famaritan'ny fiangonana. Fahatelo, fanaraha-maso ny fikarakarana fifidianana mieloha mandritra ary aoriany ny andro mpifidianana manerana any Madagasikara. Fitandroana ny rariny sy ny kitsiny eo amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara. Anisan'izany miady amin'ny kolikoly sy ireo fihetsika mendrika fanaparam-pahefana maro samihafa. Koa miantso anareo zanaky ny fiangonana hijoro vavolombelona mahatoky an'i Jesosy Kristy amin'ny asa izay atao ao anaty ankonana any amin'ny fiarahamonina sy eto anivon'ny firenena. Miatrika atao mpifidianana sika izao koa miantso indray ny FFKM mba handray andraikitra tsy hitaredrehetra isoratra anarana sy anamarina ny firaketan'izany anaty lisy mpifidianana ary ho vonina hifidy ho fanorenana sy fanarenana ny firenena. Manentana ny ratsa-mangaika rehetra tandrify ny fanomanana ny fifidianana mba hanamora ny fanamarinana rehetra. Manentana ireo ihany koa hijery ny fanatsarana ny lalam-pifidianana mba hisin'ny fifidianana marina sy madio ary mangarahara.
fanobatain'ny zandary niaraka tamin'ny vatany ho maly ariva avokoa ny entana fiasan'ny orinasa la gazette de la Grande Île. Ny fanjakana no nandefa vaditany raha nambarany tony andatsoratra androany Tetsy Anosy. Resaka faktura jirama tsy mbola voaloha tamin'ny taona 2024 no voalaza fa maton'izany. Angom-baovao sy fanadihadiana nataon'ny Jessica Miray sy Tahirinena. Tokony ho tamin'ny anora sy 20 minitra no nitrangany ity fanagiazana ny entan'ny la gazette de la Grande Île omaly ity teto amin'ny foibeny teto Antanimena. Vaditany nilaza fa iraka ny fanjakana raha mpiatra didy niaraka tamina zandary no tonga teto. Nisy olona 5 hafa ihany koa voalaza fa dokera mpipata entana. Norafin'izy ireo avokoa ny fitaovam-piasan'ny LGDI tsy nisy nijanona fa tsy taratasy sisa. Misy taratasy avy amin'ny fanjakana fa perquisitionnena daholo ny entanareo rehetrarehetra ato akoatra ny dossier fa izy hoe ianareo dia manontany koa raha zafila zany le fa iza marina anareo dia hoe huissier zahay dia rehefa tonga le huissier zany dia natorina anay taratasy anankitelo dia le taratasy anankitelo io zany milaza fa perquisitionnena daholo ny aminanay dia misy fininy nampanaovina hanina tao zany a dia tonga dia hoe zao ankehitiny zao nareo dia entina daholo ny entanareo dia tonga dia niravainjareo moa dia niditra kay dokera le anankidimy asa dia tsisy ninona fa tonga dia nongotana daholo nongotana maina ny ordi rehetrarehetra zany dokera ve moka fahalalako andreny dia fototsitona atao daholo ny filina tsisy alina rehetrarehetra dia nentina daholo ny materiel dia resaka faktura nyrama tsy voaloha no voalaza fanakana ny entan'ny LGDI omaly tsy misy ninnintsony fa dia nady dio tanteraka ny birao rehetra taratasy sisa tavela dia inona ny antony nanontany ihany koa zay hoe inona ny antony dia hoe resaka jirama dia jirama oviana tao amin'ny 2016 dia niravana dia tsy manana vita ny birao anankidimy birao ny PDG birao ny directeur général ny PAO ny rédaction ary ny bureau administratif anay zany. Mpiasa manodidina ny 70 no miasa ato amin'ny LGDI Antananarivo miampy ny any amin'ny faritra. Tsy nisy niasa intsony izy ireo nanomboka omaly. Tsy nisy gazety nivoaka ihany koa tamin'ity androany ity. Raha ny fantatra talony nakana ny entany LGDI omaly efa nampiomanina ihany koa izy ireo hiala amin'ny trano ny alarobia lasa teo. Manona izany dia nanao falandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara tetsy amin'ny foibeny Tetsy Ambohida manoloana ny fanagiazana ny fitaovam-piasan'ny la gazette de la Grande Île izay nampiantso mpanao gazety ihany koa tetsakelan'izay ny fédération des journalistes à Madagasikara. Fantatra fa dia miendrika fanakatonana orinasa gazety ny fakana ny fitaovan'ny mpanao gazety tahaka izao hoy izy ireo. Mbola i Jessica Miray sy Tahirinena hatrany. Androany no niakatra fitsarany indray Lola Rasoamaharo, tale général ny la gazette de la Grande Île. Raha mikasika ny fitoriana orinasa jirama ny voalaza fa niakarany fitsarany indray androany. Tsy misy idirany asa fanaovan-gazety hatreto ny anenjehana azy ho ny lavitry ny mpanao gazety. Saingy kosa miombo-po amin'ny mpiasan'ny la gazette de la Grande Île izay very asa. Dia le izy le hatreto zany aloha dia hoe tsy misy fandraisany amin'ny fanjikan-dalàna makasika ny asa fanaovan-gazety aloha zany nivesatra hiampangana ny tompona orinasa sy ilay orinasa fa misy ihany ireo namana ao anatin'ny birao izay nandeha teny manao ny fanadihadiana sy hoe miara manotrona zany ao anatin'ilay hoe mahampanao gazety. Manoloana kosa indray ny fanagiazana ny fananany la gazette de la Grande Île izay natao omaly. Miendrika fanakatonana gazety ny fakana ny fitaovam-mpanao gazety toy izao hoy ny fédération ny mpanao gazety eto Madagasikara. Na tiana na tsy tiana dia miendrika fandrarana ny mpanao gazety hiasa izany raha antsika nahalala androany ny mpitady vaovao rehetra tsy nahita artikla intsony avy amin'ny la gazette de la Grande Île. Voararany lalàna zany, tsy ara-dalàna zany. Fa ilaina fantatritsika ihany koa ho antsika olom-pirenena ho antsika mpanao gazety antony any amin'ny lohanay amin'ny herinay rehetra mitsanga tahaka ireny dia izao fa nitsakitsahana ny lalam-panorena reny tsy vitany hoe fa nitsakitsahana ny lalam-panorena fa fanososena ny zon'olombelona zon'ny olom-pirenena azo vaovao maro lafa
ary ny zo ny mpanao gazety ampahafantatra ny zava-misy. Ny tranga tahaka ireny aminay dia miendrika fampitahorana ary na tiana na tsy tiana dia misy fehitraikany amin'ny toe-tsainy ny mpanao gazety izay mahasamy-teny ary mahasamy mandeha lavitra sy miditra lalindalina kokoa amin'ny fanadihadiana sy ny fikaroham-baovao izay ataony ny tranga tahaka ireny. Namoaka fanambarana ihany koa androany ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara, miompo ary manany amin'ny hoavy ny asa fanaovan-gazety eto amintsika. Raha ny vaovao voaray izao arivo izao dia natao fanadihadiana fotsiny ny akaran'ny Lola Rasoamaritra eto amin'ny fitsarana, naverina fotsiny any Amponjindray izy avy eo. Vaovao ny trangam-piarahamonina mampivarontsana kosa no tranga tetsy Beoririka androany maraina. Fantatra fa trano iray misy rihana 3 no niotsaka tetsy Beoririka androany maraina. Olona 5 no namony ainy, olona 7 kosa no fantatra fa avitra soamatsara. No ny oramben'ny kija alina ary ny fanteran'ny trano no nampiotsaka azy raha ny fanadihadiana nataony Jessica Miray sy Taherinena teny an-toerana. Olona 420 no mipetraka tamin'ity trano nirodana ity, tokantrano 4. Efa antitra tanteraka ny trano raha ny nambarany manodidina. Nanampy ny fihotsahana ihany koa ny oramben'ny kija alina. Manodidina ny tamin'ny 4 ora maraina no hitrangan'ny loza. Olona 5 no indray namony ainy. Tamin'ny fotoana nandalovana nanaovana fanadihadiana kosa, mbola nokarohina indray mpianakaviana iray. Tamin'izany dia trano nianjera olona 3 no tafavoaka tao anatiny tsy naninona. Natao ny fikarohana olona 4 no nalefa tany amin'ny hopitaly tamin'ny 5 ora maraina ary taorinan'izay dia mpiravavy no hitanay teto amin'ny 7 ora. Rehefa nitoy ny fikarohana dia nahita renim-pianakaviana sy ny zanany izay velonaina nalefa tany amin'ny hopitaly ary taorinan'io no nahitana lehilahy anankiray tamin'ny 2 ora. Raha totaliana dia 420 nisan'ny olona no tato amin'ity trano ity ary amin'izao fotoana iresantsika zao 4 no namony ainy ary iray no mbola karohana. Aterana no nandrenesan'ny fianakaviana ny loza. Tsy nisy nampandray izy ireo fa tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera no nahafantarany. Tamin'ny Facebook nahitana le izy dia le anadako efatra mianaka izy ny ao amin'ny premier étage fa le vadiny izany no avitra dia le sanany vavy. Fa le zanany vavy tapaka ny tongony dia le zanany lahy vao mivoaka vao eo fa nisokona esokirinao. Ka le rotsakoranako ity trano ity nefa ratsy. Izay mihitsy fa ratsy ohatrany tsisy fanamboarana mihitsy. Na zay rehefa teny tamin'ny sokony hoe maninona raha mialo. Efa nahazo fitsaboana avokoa ny olona 7 avitra soamantsara. Raha ny vaovao voaray efa nanomezana baiko fa tokony arodana ity trano ity, saingy ny adiva ny fanjakana teny amin'ny fitsarana nisy androdanana azy. Akoatra ity tranga teto Beoririka ity, ny trangana fianjerana trano ihany koa tamin'ny fokotany Anosimasina no ny rotsakorana alina. Olona efa mianaka no niarana mony ainy vokatra izany. Lafa bavany politika nanatitra taratasy tena amin'ny voamera maleo tena misana ny fifidianana na ny seny indray androany teo anivon'ny antoko tiky Madagasikara. Taratasy izay mampatsiahy sy manaitra ny seny mba andraindraikitra malona ireny sakana mbola mianjady amin'ny antoko tiky Madagasikara ireny. Tsy janona kosa nefa etsakilan'izay ny fanetanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ilay fifidianana hoy nambarany mpikambana atao anatin'ny antoko tiky Madagasikara. Ny maefa sy Zosy adidy ary andraikitra ny antoko politika sy ny fikambanana maro samihafa ny manentana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ny lalàna 12 sy 20 aotra valo eo amin'ny 15 no mamaritra izany. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanantanterahina izany adidy sy andraikitra voafaritra ny lalàna izany ny antoko tiky Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy milavo lefona ny tim na dia misy hatrany aza ny sakatsaka natao azy ireo amin'izay fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana izay. Zava-misy ihany koa nefa dia tsy afelona fa mbola hitantsika amin'ireny zavatra rehetrarehetra mitranga reny fa misy foana ny antsonjay amin'ny alalan'ny fanakatsakanana amin'izay fanatanterahana an'izay adidy aman'andraikitra
amin'ny fanentanana ny olona isoratranaro anatin'ny lisym-pifidianana zany amin'ny matompona ndraikitra voalohany seny amin'ny fanatanterana n'izay zotra-pifidianana zay a de tonga izay nanantona andro zareo a nanatitra taratasy mihitsy ary nampahalala ny tena zavamisy hoe zao ny tena zavamisy ka nanentana ary ny angavy ary nitaky mihitsy ny andraisan'ny seny andraikitra ihany koa araka n'izay manandrify azy amin'izay fomba rehetrarehetra ahafahana mamanony hoe ny fahalalahana tanteraka ny antoko politika na ny fikambanana rehetrarehetra amin'izay asa ataony amin'ny fanentanana ny mpifidy rotsaka ao anatin'ny lisym-pifidianana zay zava-dehibe ary mifamiany tanteraka amin'ny asa efa nataon'ny antoko tia matrany amboalohany fanapa-kevitra noraisany FFKM anaramaso ny zotra-pifidianana eto amintsika ho ihany ny fanazavana hatrany am-piandohana dia efa nanantanteraka ny andraikitra zay sazanay zay satria izahay dia mametraky ny hoe zotra-pifidianana io a ny fanaovana an'ireo fonty a dia voafaritry ny lalàna satria folo taona ihany no fempotoana farany ahafahany mampanan-kery an'ilay lisym-pifidianana teo aloha ka rehefa niroso ny fitondram-panjakana tamin'ilay hoe miroso amin'ilay resaka reo fontsika dia nandray anjara ny antokotiako Madagasikara ary nanao an'izay asa fanentanana sy ny fanaramaso indrindraindrindra ka amin'izao fotoana izao moa raha ny nantantevindarana ao anatin'izay fanomtana ny asa zay ny FFKM dia hitanay tokoa maray mandreny ara-panahin zareo fa dia hipaka any amin'ireo rehetrarehetra voasehatra ao anatin'ny fitezana ara-piangonana zany a ny adidy amin'ny maha-olo-pirenena ka dia zava-dehibe ho anay a ny fandraisan'ny FFKM anjara amin'izao fanentanana mikasika ny fifidianana zao antoko manaja ny lalàna sy ny fenitra demokratika ny antoko tiako Madagasikara ito ny fanentanana ny olo-pirenena andray andraikitra sy soratra anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana raha tsy ahivina dia efa nisy ihany koa ny taratasy nalefa ny timma ho an'ny mpitona fanjakana izay tompony andraikitra feno amin'ireny sakatsaka natao amin'ny antoko timma ireny fadodina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny mpikatroka timma any Ambanja any io ihany no any vahaolana tokana ialana amin'ny fantrana lalina amin'izao fotoana izao ary mitaka ny rotsahan'ny filoha-marika Ravalomanana izy ireo afa ihany mantsy ny fitondran'ny filoha-marika Ravalomanana kavona ampandany azy raha irotsaka hoy ny tantsa tao Ambanja araka ny tato-baovao nataony Lenda William MPS Ambanja. Ny firoboroboan'ny timo ato agnatin'ny distrikny Ambanja dia efa miparitika any Ambanivolo noho ny fahasairagna tsapa fa dila loatra hita ela aby ny fifidianana ary efa mieritreritra ho vita premier tour andrisian'ny président Ravalomanana raha ilatsaka izy ho ireo vahoaka ny Andoharano ny Ambanja zay hitantagna ny timo hibatagna ny fandrisiagna ny fifidianana raha mangatika amin'Dragnahary tanteraka ny fifidianana amin'ny 9 novambra io ary mangatika amin'ny Andriamanitra io tsy ho isy fiodignana faharoe zegny amin'ny desambra zegny fa ndray mitoraka fa mandavo ny talefa satria vognony vahoaka ato anatanteraka sy andray adidy indrindra sy ny mpikatroky ny timo anatin'ny commune Mavetana ary avy baka tamin'teko Madagasikara ny siany nandeha niady ny tsirariny tamin'ny Tsindriazolo iny mahazo vahoaka ke rehefa nandangaranga baka zay fa nanganana ny tale ny fitambarana fa io fa tsy ino voanalohany fiadivana tadindokanga fa ny fitambaran-deha amin'izay baka afahana mandresy lahatra mba hialagna amin'ny zavatra mampitretrely vahoaka mahatsapa ny tantsahany Andoharano mbola i président Ravalomanana no nahavita tamindro mahay ny tsinjoro tamin'ny vidim-bokatra fa indrindra kakao ary tsaroandrozy mbala tamin'ny taogny itsanganan'ny Ravalomanana kakao nanonga azoko rerehegnito zany zahay io miragna zaza ampianarigny l'école isan-taogno magnano examen tsara nazo moyenne mipetra fotsiny azavaiky ny mahizay mipetra fotsiny kakao tamin'ny Ravalomanana mbala nazy 7 maiky izy eo izy nakatra magnan'igny ko lagny ny 7 mijotsy malakay ino raha azonay maty zay tantsaha ya maty ka sabogny manonga siramamy manonga raha iaignanay tantsaha manonga ninay tsary nanonga tsary hitako ary profogny marigny resaka lavany nagnano nandalo hely zigny izy nantontigny nalatany maty zay hitanareo mahatsiaro président Ravalomanana ny tantsahany Ambanja mangataka ny impidianana fitondragna raha ny kekiaka regny eto tseroa any Ambanivolo any
Fa tsy maintsy tanterana amin'ity taona ity ny fifidianana mialoha izay nefa tsy maintsy irisona ny fikaonandom-pirenena mba ahafahana mijery miaraka izay ason'ny firenena sy ny vahoaka malagasy izay tompo-pahefana. Io raha fitina sy fezina ny fanambarana nataon'ireo vondrona politika mivondrona ao anatin'ny antsoina hoe G5 androany tetsy anosy tetsy angomba vao nataony Anjavandre Mahefa sy Tahirinena. Nanamafy ny tokony rosona amin'ny firesahana andatabatra boribory amialohany anatanteraina ny fifidianana ireo vondrona antoko politika ao anatin'ny G5 androany. Io ihany no lalatokana ahafahana manatanteraka fifidianana madio, mangarahara ary ekendrehetra ho ny fanambarana. Manaiky ny G5 fa ny vahoaka malagasy no maso mandidy sy tompon'ny fahefana eto amin'ny firenena araka ny rafitra Repoblika Demokratika. Tsy maintsy tanterahana amin'ity taona 2024 ity ny fifidianana filoham-pirenena ho fanajana ny lalam-panorenana. Mialoha izany anefa dia tsy maintsy tanterahana ny fikaonandom-pirenena andraisan'ny rehetra anjara andinihana sy hitadiavam-bahaolana amin'ireo teboka manaraka ireto. Lalam-pifidianana sy lisam-pifidianana ary ireo rafitra hikarakara ny fifidianana eken'ny rehetra sy ny ACC mba ho vahaolana. Andinihana ny hofanarenana ny firenena izay latsaka lalina ao anaty fahantrana sy krizy lalipaka miverimberina. Akoatra ny krizy ara-tsosialy sy ny krizy ara-toe-karena, efa tsy mifampatoky intsony ihany koa ny androm-panjakana sy ny fitondram-panjakana atao arian'ireny fitsipaham-pitokisana nataon'ny solombavambahoaka ireny. Efa miaina anaty krizy institutionnelle i Madagasikara, ka izany no mila ifampitoniana mba ho tombontsoa ny firenena. Izay crise institutionnelle zay niteraka instabilité institutionnelle. Satria tsy afaka ny hiasa intsony ny parlement sy ny exécutif didikan'izay bloqué ny rotation administrative en français ka crise zany firenena. Noho zay no natonga ny hoe miantso ny fitondram-panjakana maharay aman-dreny raha politika azy. Anao anio déclaration anio situation exception io mba ahafahan'ny vahoaka malagasy iroso amin'ilay antsontsika amin'ny teny français koa hoe dialogue malgasy malgasy na hoe fifampiresahany gasy samy gasy amahanany olany gasy. Araka izany miantso ny fitondram-panjakana handray ny andraikitra tandrify azy ny G5, miantso ny FFKM sy ny ray aman-dreny ara-drazana ary ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa amban'olo-tanana hatongavana amin'izany tanjona izany. Tsy janona fotsiny amin'ny fanambarana tahaka izao anefa ny G5 raha toka mbola minimanao be marenina ny mpitondra aka isy ny fanapa-kevitra entitra ho raisin'izy ireo ao arian'izay. Fa momba ny fiparitany oronan-peo maro samihafa izay oronan-peo mirakitra ny olona ambony eto Madagasikara sy ny tontolon'ny fampianarana ambony ireo ny tena bantoerana atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Ankoatr'izay dia tsy mahay maka ny toerany sy mampiasa ny fahefana eo am-pelantanany ireo olo-mpanjakana eto Madagasikara ireo. Hoy nambaran'ireo mpiantsehatra atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Ny antsipriana izay avetrany ary raha eo am'rindra-tsariny Andrira Kotomalala. Tsy hain'ny mpitondra fanjakana ny mampiasa ny fahefana eo am-pelantanany. Tsy mamiatrika olana ihany koa ireo mpitondra ireo, any ka manao tsy fanao i masim-bahoaka. Dia za miteny fa tsy tokony isy zany reny zavatra mivoaboaka ohatran'ireny hoe resaka fanaovana filohan'ny repoblika zany amin'ny ary ny filohan'ny repoblika za tena miteny mihitsy hoe tsy hainy naka le toerana nisy azy tamin'iny fotoana iny. Raha zavatra mahakasika ny pirenena ohatran'ireny tsy hitako mihitsy ny antony anaovana azy amin'ny telefona satria efa fantatra ny amin'ny telefona ankehitriny fa tsy zarizary tsy hitako mihitsy zany tena dia avy eo le filoham-pirenena mampiseho fahasorenana fahatezerana io maso mbahoaka zany hoe le rafitra maha repoblika ny repoblika mihitsy ny ravany satria nge niary fenitra dia maneho ny maha repoblika n'ilay firenena raha izy zao ataontsika tamin'ny 29 marsa iny misy ny fifandehana amin'ny filoham-pirenena ao tokony mba miaraka aminy eo le ny seg zany dia noho ny fahasorenana zany dia lasa nailika tery amin'ny toerana tery le olona mbola tsy abrogé mbola tsy nasorona teo amin'le toerana.
ankoatra mahasolom-bafamboaka dia mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo ihany koa ny solom-bafamboaka totsoa andriampampandry. Arak'izany miantso ny mpitondra fanjakana ny tenany amany olan'ny mpianatra eny anivony ambaratonga ambony. Vahoaingana ny olona ny fampianarana eto Madagasikara. Maninona azo atao nge zany faniry raha nampiasaina tamin'ny zavatra fa izy na nisy zavatra ratsy tatana atao ny karamanareo mpitondra mahefo reo zany aloha ajanony sy ny avantagenareo de vonjeo aloha ny bory samy mpianatra sy ny ekipement amin'ny mpianatra efa zara fa mihinan-kanina nge zao ny vahoaka tena miaritra nge zao ny vahoaka mbola mampianatra zanaka université zao ny ray aman-dreny am'izao ny frère ny fitaovana maro isan-karazany mbola vesaran'ny ray aman-dreny nge zany am'izao tena hoe fiainana tena mafy zao. Ny fandarana miara-manonja moa dia arahinao isan'andro eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS sy ny radio Mada ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7h sy sasany maraina. Fa mbola misy ny olom-pirenena tsy mahafantatra ny sy ny fanavozana manontolo ny elisy-pifidianana eto andrenivohitra nefa izany tranga izany. Tsy magaga raha tsy tratra ny fetrisana petraka satria raha ny antotanisana voakany sy ny farany dia mbola manodidina ny 10 tapitrisa ny voasoratra ao anatin'ny elisy-pifidianana. Raha vinafinaina ho 13 tapitrisa no tanjona amin'izay fanavozana manontolo ny elisy-pifidianana izay. Germain Menjanary sy Mathieu Prince. Volana vitsy sy afarany fanavozana manontolo ny elisy-pifidianana dia mbola misy amin'ireo pirenena no tsy mahafantatra ny fisiny atao hoe refonte na fanavozana manontolo ny elisy-pifidianana. Misy indray ireo mahafantatra saingy tsy manana fotoana anaovana izany noho ny fitadiavana, mafy ny fiainana ary mamaky lohasola araka ny oam-pitenenana saingy eo ihany koa tsy fahafantarany olo-pirenena ny mahazava-dehibe ny fifidianana. Mbola tsy nisoratra isika avy antsika any ambanivohitra zany ny elisy-pifidianana dia tsy aty. Efa mifidy mihitsy ntsika hatramin'izay. Tamin'ity tsika mba tsy nanoratra aloha tamin'izao. Za zao efa tamba ohatrany mbola tsy hitako le anahy am'izao. Mbola tsy hitako mihitsy aloha hatreto aloha. Tena mbola efa andresaka tany ava ave voajerena ny contrôle ny listre fifidianana izy. Tamin'le za vao hiakatra aminala fotsiny aloha dia mba hoe afaka manao adidy amin'ny tanindrazako dia izay dia misoratra anarina fa ho an'ny olona indray samy manana safidy mety leo politika izy na ohatr'izay mety mahakamo azy izay aloha ngambany mba tsy hampizara ny vahoaka ohatr'izao zao fidim-piainana miakatra. Efa nisoratra anarana moa tsika efa nisoratra anarana zay efa nisoratra zay ka eo anaty voalohany aloha tsy verso faharoa arakaraka zany mba azonao afantaranao hoe ahoana moa zany afantaranao hoe ahitanao zany hoe ny olona ho tianao na olo-pirenena na olona ny zavatra ho tianao hoe tiany no fidiko zay tsy zay dia maha olo-pirenena anazy zany dia zoako no fidy. Ity raim-pianakaviana iray ity tena ambarany fa tokony olesona ho an'ny vahoaka malagasy ny zava-misy ankehitriny ka tsy soratra anarana fotsiny fa ho tonga andajabato. Voalohany indrindra aloha zany tokony mba hitatana an'le firenena hitondra ny firenena zay no afantarako azy. Fa raha manarakaraka zany ho anahy manokana zany tena marina mialatsiny raha miteny satria filoham-pirenena tokony hijery ny tombontsoa amin'ny vahoaka aloha zany voalohany indrindra satria raha amin'izao toerana misy antsika izao zany dia tena mijaly le vahoaka na eo amin'ny tokony hijery sosialim-bahoaka zany raha ny tena marina zay ngamba no anina satria tena mijaly le vahoaka amin'izao amiko manokana aloha zany tena marina dia tokony olona hijery ny sosialim-bahoaka aloha zany ny olona tokony hitondra ny firenena hiangaviana isika vahoaka sy feno 20 taona miakatra mba hisoratra anarana amin'ny lisy-pifidianana fa zoatsika olo-pirenena sy ahitatsika ny afantarantsika hoe fidy. Tsara moa ny mampatsiahy fa hatramin'ny farany volana May no ahafahany olo-pirenena mandray andraikitra hisoratra anarana sy anamarina ny anarany ao anatin'ny lisy-pifidianana. Tsy ampy ny fanentanana sy ny fampafantarana momba ny fanavozana ny lisy-pifidianana. Ny antoko politika miezaka manao izany anefa dia sakanana. Iza zany no mahazo tombotsoa
raha tsy afaka misitraka ny zony sy maneho ny tena safidiny ny malagasy. Fa volamena manodidina ny 12 hatramin'ny 15 taonina no nivoaka antsokosoko teto Madagasikara raha araka ny fanadihadiana natao tany Dubai tamin'ny taonina 2014. Anisan'ny tatitra ny filan-kevitry minisitra nivoaka omaly izay tatitra izay avoay ny fanadihadiana manamarina izany ho ny mpanao politika tafaresaka tamin'ny Jessica Miray sy Tahiriniana Androany ary ampiaro amin'izay tompona andraikitra ny lalàna fanadihadiana. Tsy vao izao no nainona tatitra mikasika fanodinkodinam-bola voalaza fa nataon'ny fitondrana teo aloha nandritra ny filan-kevitry ny minisitra amin'izao fitondrana rajoely izao. Nivoaka indray ity omaly milaza fa volamena 12 hatramin'ny 10 taona no nivoaka tsokosoko teto Madagasikara araka ny tatitra ny fanadihadiana ny taona 2014. Iaraha malala nefa ny fitondrana HVM no nitondra teo alohan'ny taona 2014. Manaiky ny antoko fa avoay ny pirofo ary ampiaro ny lalàna ho an'izay tompon'ando. Hoe taiza tokoa ny tena anisan'izany fahaizana fa faly fotsy ilay mpitondra hanilika ny zavatra mety misy satria tamin'ity fitondrana ity nahitantsika n'ilay zao kilo d'or mivoaka mivoaka izay tsatra teo amin'ny ataoko hoe ny abatsirana Madagasikara ka zany rehetra zany afaka amoatsaka fotsiny inona ary maridrefy misy mampilatanana mpitondra amin'izao fotoana zao afahana miresaka an'ireny marina tokoa fa anisan'ilay tatitra sanatao tany Dubai fa avoahy ary ny rapport d'enquête inona ny traçabilité afahantsika mamoaka an'izany fa raha nisy tokoa zany dia aloha andeha ny enquête. Faniliana andraikitra no andika ny HVM ny ataon'ny fitondrana amin'izao faniliana amin'ny tsy fisiany fitantanana madio. Raha tsy ilaza fotsiny ny volamena tratra teny amin'ny serana ampiaramanidina sy tany ivelany ary ny nanjavona tao anaty cover. Natao hoe faniliana andraikitra faniliana tsy fahombiazana fotsiny izy satria raha ianao miteny zany gouvernementa zany fanjakana zany tsy natao hiteteny hamoaka information tsy vérifié avery indray mandeha tsy vérifié inona ary ny source nankana n'ilay ataoko hoe fanapahana teo anivon'ny filan-kevitry ministre fa zao kilao tokoa no very tamin'ny taona ohatran'izao avery indray mandeha fanjakana no resantsika fa tsy akory zavatra mandeha anatina journal na quotidien international no piquenao anaovanao fanambarana ofisialy sy anandraisanao fanapahan-kevitra raha tsy be zany ho ana fitondrana atao hoe tandalana fa indrindra ny fitondrana izay manana ny fiandrianana. Betsaka ny raharaha mbola andrasana fanadihadiana eto amintsika saingy hatreto izay tsy eo amin'ny fitondrana trano no iaran'ny fanenjehana tsy nainona akory na fisokafana fanadihadiana azy ny mikasika ny raharaha maro teto amintsika volamena telo amin'ny 70 kilao écran place ny bonbon sucette ary ny maro hafa. Fa hiakatra 90 isanjaton'ny malagasy ny tany fahantrana eto Madagasikara raha ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena farany teo tsy azo idivirana izay taremarika izay raha ny firongatry ny vahoaka malagasy mivarim-pananana amin'izao fotoana izao. Trangam-piarahamonina iray notanteriny Germain Menjanary sy Mathieu Prince aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tena hoe valala voatango tanteraka ny vahoaka malagasy ary very fanaim-bola velona manoloana ny adi-piainana sy ny fiakarany vidim-piainana. Reny mpianakaviana iray no nanenjika anay tetỳ Ankadikely Ilafy hitaraina ny manahirana azy rehefa nahita ny mpanao gazety nandalo. Tena mivarim-pananana ao izao vokatry ny fahasahiranana ao an-tokantrano hoy izy. Fa mba jereo ny tombotsoa amin'ny vahoaka fa tena zay zao amin'izao sezany an-tsany ny bataina hoentina midy fa tsy sakafo. Ny asa tsisy tsy maintsy ny fatsantsy voaloha jiro tsy voaloha dia zao bataina aty amin'ny arabe mihitsy ny seza amidy ray hetsy fotsiny ema seza 7 plasy azo ala mividina tamin'ny 2 taona zao io sa 3 taona zao amidy ray hetsy fotsiny satria tsy takatsay tsony 5000 zao ny kapoaka ny okolazy ny mpianatra no fatsany enjehana voarok zay zao dia zao bataina aty amin'ny arabe seza 5 mianaka zay mianatra daholo ny zanako amin'ny atanjo tsy mihinana fa hariva vao mihinana. Andraikitry ny mpitondra fanjakana ny manatsara ny fiainam-bahoaka amin'ny alalan'ny politika amin'ny fampandrosoana sy ny vinam-piarahamonina. Ny vahoaka ny lasa mivarom-pananana toy izao ny hafarany dia ny mpitondra no tsy mahomby.
tebiteby tahotra fiketrahana ara-tsaina ary tonga hatrany amin'ny tsy fahasalamana matetika miteraka tsy fahasalamana ara-tsaina ho an'ireo olona voafonja indrindra ireo vehivavy voafonja ny tsy fahatombanana maro samihafa hatreny any ampigadrana na ny amponja izany olana nefa ny tsy fampiny toeram-pitsaboana andraisana azy ireny any amponja hoy ny fikambanana tsy miankina iray atafaresaka tamin'ny Njavandray Mahefa sy Tahirinena. Tebiteby atahotra fiketrahana ara-tsaina ary tonga hatrany amin'ny tsy fahasalamana matetika ireo no tena mibahana amin'ny fiainan'ireo olona voafonja raha ny fanadihadiana nataon'ny fikambanana Remapsainy Mada. Ny 420 isanjaton'ny voafonja no milaza fa ratsy ny tontolo iainana any amponja ka mahatonga azy ireo hamisedra izay olana maro lafy sedrainy izy ireo izay. Dia araka an'ilay nazavaina teo nefany raha vao ratsy ny tontolo iainana dia misy fiantraikany ratsy any amin'ny fahasalamana ara-batana zay dia misy fiantraikany ratsy any amin'ny fahasalamana ara-tsaina zay. Nisy antsipiriany ihany koa teo hoe 420 isanjato ny mahatsapa fa kivy izy amin'ny fiainany. 420 isanjato milaza fa malahelo foana izy isanandro. Misy 20 isanjato mahery koa milaza hoe irerony izy nefa izy eo anivon'olona manandrivona. Misy ny matahotra nefa izy mihidy eo anatina fefy. Zany rehetrarehetra zany karazana isa manambara fa tena sahirana ny fahasalaman'ny sain'ny olona any anatin'ny fonja. Tanjon'ny fikambanana ao anatin'ny tetikasa araka izany ny fanohanana sy ny fanampiana ireo voafonja misedra izay tsy fahasalamana ara-tsaina izay indrindra ho an'ireo vehivavy voafonja. Mbola tsisy azo lazaina hoe tsisy mihitsy ankoatranay no miantsehatra any amin'ny fahasalamana ara-tsaina. Dia izay aloha efa defia anankiray hoe anohy izay na dia mbola tsisy namana loatra eto dia anentana ny olona anisan'izany zao zavatra atao zao anentana ny olona hoe andao mba hiasa ihany koa amin'izay fahasalamana ara-tsaina zay satria anisan'ny zava-dehibe misy an'ilay tenenina teo hoe tsy misy ny fahasalamana ara-batana raha tsy misy ny fahasalamana ara-tsaina. Nisy moa androany ny atrikasa fampahafantarana nataon'ny fikambanana Remapsainy Mada mikasika izay tetikasa ho tanterahin'izy ireo hamomba ny zon'ny vehivavy voafonja izay. Nanolotra jiro Cobra ho an'ny mponina ao Ambatondrazaka ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara atao amin'ny distrikty Ambatondrazaka ny solombavambahoaka Fidèle Razara Pierre omaly alakamisy no nanomboka ny fametrahana izany tamin'ny faritra maro any Ambatondrazaka Angambavao sy Tatobavao nataony Niry Andrianarivony mpanao gazetiny MBS any Ambatondrazaka any. Nanomboka androany alakamisy fatelopolo ny volana martsa ny fametrahana ireo jiro Cobra eto nanampiana ny azavana Andalambe eto anivony ty renivohitry ny faritra loatra mangoro ity. Santatra ambavarany ireo 430 zay natolotra izao ireo ho ny solombavambahoaka Fidèle Razara Pierre fa mbola ho avy ny akotra ireo izay ahafana manatsara ny tontolo ara-pandriam-pahalemana eto anivony ty tanàna na Ambatondrazaka ity. Dia tsy maintsy misy EP zay zany amin'ny éclairage public zany misy koa ino moa ty branchement ataon'ny jirama zany spécial ho an'ny éclairage public zay tsika va afaka mametraka andrety. Koa dia misy metratra efa 430 dia minitsy asina ty aminay ety nefa le izy tsy misy le afahany jirama manao le branchement any amin'le misy reo tsy mametraka an'izay zany jirama dia zay mahatonga anazy tsy tonga any fa amin'izay misy EP ihany zany no ametrahantsika anazy. Na izany aza nefa mbola misy fotoana tsika ametraka amin'le toerana tsy misy branchement zany hoe le lampadaire zay apetrakantsika amin'izay. Velom-pisaorana ho an'ny solombavambahoaka Fidèle Razara Pierre moa ny ben'ny tanàna mpisotiterina eto Ambatondrazaka taminahazona ireto jiro Cobra 430 ireto no mariny fa dia anisany hama ny apahan'ny olana amin'ny tontolo ara-pandriam-pahalemana eto Ambatondrazaka ny fisiny ireto jiro Andalambe ireto. Satria tsapa tokoa fa tao ao zay dia somary nanjaka ny tsy fandriam-pahalemana dia ny miarany dinika moa dia hoe andao ary omena jiro ny tanàna Ambatondrazaka raha forsena zany ny éclairage public zay misy eto amin'ny tanàna Ambatondrazaka. Ankehitriny ny valy izy dia isaorana be dia be anao Andriamatoa député izay tsy mikely soroka manampy ary manohana hatrany ny fangatana sy ny etaeta zay entina mpandrosoana ty tanàna Ambatondrazaka ty.
Afaraky ny vavavoaray eto am-pelantanana amin'izao ora iterenana izao tenidina Andalambe ny mponina ao alakamisy ny feno arivo fantatra matsy fa efatrandro no tsy nisy jiro intsony tao an-toerana izany hoe efatrandro zany no tapaka ny jiro ka dia voatery ny aina atao anatin'ny aizokitroka ireo mponina atao feno arivo na alakamisy araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia nidina Andalambe zany ireo mponina ary nandoro kodiarana nentiny indrindra nanehoana izay tsy fahafaliany ataony orinasa Jirama izay izao fatapahan-jiro izao moa dia tsy nena feno arivo irery no mijaly fa amin'ny faritra maro manerana ary Madagasikara mbola tsy ahitany mpitondra fanjakana vahaolana mihitsy aloha hatramin'ity androany ity. Amaranantsika ny vaovao amin'ity hariva ity ampilaminana no nantanterahindreo manohitra ny fanavoazana kasaina tao any Israel amin'izao fotoana izao. Anetsiny izy ireo no nirotsaka Andalambe maneho ny tsy fankatoavana ireo karazana fanavoazana maro isan-karazany izay kasainy parlemanta atao any an-toerana. Io no fihetsiketsehana sokajiana ho be mpandray anjara indrindra raha ny fanazavana avy any an-toerana. Angom-baovao nataony avitra Sondrabe Raval John sy Andry Rakotomalala. Mampiadevitra ny Israel amin'izao fotoana izao ihany koa ny fanavaozana maro atao any an-toerana. Isan'izany ny rafim-pitsarana izay ataon'ny parlementera ka niteraka fihetsiketsehana lehibe omaly alakamisy izay notarihan'ny mpomba ny praiminisitra israeliana Benjamin Netanyahu avy amin'ny antoko havanana. Izy ireo dia manohana ny governemanta amin'izoro amin'izao fotoana izao. Mizara roa mazava araka izany ny any an-toerana manoloana io fanavaozana ataon'ny parlementera io. Nisy mihitsy ny fanakanana ny lalambe mikotana nataon'ireo mpomba ny fitondrana ireo ka nampitohana ny fifamoivoizana. Taorian'ny 3 volana nisy ny fizarazarana nasionaly no io fanavaozana io dia azo heverina ho isan'ny etsim-panoherana nampivondrona olona analiny sy fitokonana fahobe ity tranga ity araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra any an-toerana hatrany. Hatreto dia ampilaminana hatrany io fitakiana io ka tsy mbola nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana. Andrasana araka izany ny mety ho fanapahan-kevitra ho raisin'ny parlemanta sy ny tompona andraikitra maro manoloana izao fanoherana izao. Ampatsahifika anao mialohan'ny sarantsika amin'ity hariva ity fa ny fandarana ahoana marina araha ny fandarana global news attack ny mazatra no arainao aorian'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa norona tsara indray amin'izao mitondra lohateny hoe terror train 2 ny sampana fampalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mame fotoana anao ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.